eo amin'izay taranjan'olo tokana izay fa ho amin'ny sehatry ny azakazaka kosa dia hiavaka ny andiany fa 17 amin'ny marathon international de Tanaza io tanterahana ny 15 oktobra ho avy izao vola be tetina rotapitrisa ariary moa ny loka fa fantatra orombahana sy atolotra ny mpiazakazaka tonga voalohany ao anatin'izany marathon international izany vaovao mahafinaritra izany satria dia fampirisiany ireo atleta izay manao ny hainy tsy ho zavatra amin'ny fanaovana izany fanatanjahantena izany. Ho tanterahana ny alahady 15 oktobra ho avy izao ny andiany fa 17 amin'ny marathon international de Tana. Betsaka ny fanavoazana sy ny fanatsarana amin'ny lafiny rehetra amin'ny ity andiany ity ory zareo avy eo amin'ny World Trade Center sy ny Fédération Malagasy ny taranja fototra atletisme izay mpikarakara ny faninanana. Isan'ny fanatsarana goavana ny loka omena ny larana voalohany izay nampiakariny ny mpikarakara ho rotapitrisa ariary. 5 alina sy 2 hetsy sy 2 tapitrisa kosa ho an'ny larana faharoa ary 2 tapitrisa ariary ho an'ny larana fahatelo. Ny marathon international de Tana dia entina ampisokandinana ny tanàna n'Antananarivo satria araka ny tanàna lehibe rehetra dia manana ny marathon. Ny marathon international de Tana zany hoentintsika ampahafantarina n'izao tontolo izao fa misy an'izany Antananarivo zany ary zany Antananarivo zany dia manana toerana afaka anaovana marathon tsy vitany hoe tanàna misy pollution fotsiny, tsy vitany hoe sahirana amin'ny fahantrana isan'andro sy ny olana ara-tsosialy isan-karazany fotsiny fa misy zavatra hafa afaka atao eto Antananarivo anisan'izany fanatanjahantena dia ny sport lavitrezaka tahaka ny marathon. Ny mpiazakazaka vahiny efa nahazo antso avy amina tany pays maromaro zay zany momba ny intérêt an'zareo ho avy hazakazaka amin'ity marathon ity. Miandry confirmation nefa zay ny momba ny Etiopiana sy ny Keniana zay moa no tena maika antsika hoe iza no élite ho avy amin'ity hazakazaka ity. Ny ankoatran'izay ny efa sûr sy efa confirmé dia zareo eto amin'ny manodidina antsika ny La Réunion, Maurice, Comores, Seychelles. Isan'ny ampiavaka ity andiany fa 17 ity ihany koa ny fandraisana anjara n'ireo mpiazakazaka avy any ivelany. Ho andro zareo Réunionnais dia fantatra fa mpiazakazaka maherin'ny 50 no avy andray anjara. Ho andreo Keniana sy Afrika Atsimo, zareo Etiopiana ary Mauriciana dia andrasana ny fanamafisany ny fandraisana anjara. Araka ny fantatra dia mety ho avy eto Madagasikara ihany koa ireo mpiazakazaka avy any Frantsa sy Cuba ary Espagne izay efa anisy ny fampiresahana tamin'izy ireo. Hoy Ramatoa Noro Lalao Andriamahazo, filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja fototra atletisme.